avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety hoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Tomefy voadidina mpitany filaminana ato amin'ny tokotany malalaka Saint-Paul Mangarivotra Automasina Omaly, toerana nokasain'ny Andriamatoro Laoratiraka, hitafana amin'ny Pombazy, ho fiarovana ny safidim-bahoaka, manoloana ny voaka-pifidianana Vonjimaika ao an-toerana, izay tsy ankasitrahan'ny ny mpifidy ny kandidata Laoratiraka tamin'ny fifidianana kominaly farany teo. Samy mitaraina vokatry ny fahantrana lalina iainan'ny malagasy 30 tapitrisa avokoa ankehitriny ny mponina rehetra eto Madagasikara, indrindra ireo eto Antananarivo sy ny manodidina. Tokantrano maromaro no mijoro vavolombelona fa fiafiana, fahantrana ary fahasairanana tanteraka no iainana amin'ny fiainana andavanandro. Any ivelany, isan'ireo nosy nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ilay rivodoza Tsido ny nosy Mayotte. Raha ny fampitam-baovao ray, misy roa hatreto ireo namony ainy. Maro ihany koa ireo trano rava sy potika nateraka izay rivodoza izay. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Malotra ny raba tompoko lasy tompoko avy amin'ity aliny alady fa 2020 ny volana Desambra taona 2020 sy 2020 ity, manasanao naraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany. Tomefy sy voadidina mpitandro filaminana ny tao amin'ny tokotany malalaka ny Saint-Paul Mangarivotra tao Tomasina Andromaly, toerana zay nokasain'Andriamatoro Laoratiraka, hitafana amin'ny pomba azo ho fiarovana ny safidim-bahoaka, manoloana ny voaka-pifidianana Vonjimaika andy antoerana izay tsy ankasitrahan'ny mpifidy ny kandidata Laoratiraka tamin'ny fifidianana kominaly ny herinandro lasa teo. Herinandro zafamanana. Atriny maraina no efa tomefy mpitandro filaminana ny teto amin'ny manodidina ny Saint-Paul Mangarivotra, toerana izay nifamotoana n'Andriamatoro Laoratiraka tamin'ny Pombazy. Feno mpitandro filaminana avokoa ny manodidina sy ny lalana rehetra, avy dia noroasin'ireo mpitandro filaminana avy hatrany ireo izay mitangorongorona. Niny natondianareo? Io vahoaka. Neto azafady azafady indrindra raha indrindra fa lasa mitangorona tsy zavatra jerena, tsy zavatra jerijerena fa aleo mba mikisakisaka kely azafady. Tsotra be le izy tsy nahazahoana fahefanana andehananareo eto, dikan'izay tsy zavatra azonareo atao eto tsy makaty le olona fa le olona zany nampilazana dia tonga eto. Ka efa misy olo-tena izay eto mampilaza anareo fa tsisy nininina azy nareo atao eto, dikan'izay aloha nareo miparitaka. Aleo samy manohy an'ny activité asany andavanandro. Tsy afaka niditra tao anatin'ny faritry ny tokotany malalaky ny Saint-Paul ireo nikasa amonjy ity fotoana ity, fa nitazatazana tamin'ny manodidina fotsiny. 4 ihany tsika. 4 ihany ha. Tsy miambody tsika. Malagasy tsika. Tsy maintsy mandresy. Tokony tamin'ny efatrora tolakandro, raha mbola variana ny ambina ny tety amin'ny manoloana ny Saint-Paul ireo mpitandro ny filaminana, ny rotra tsikelikely ny odina avy ety ambadika andrefa ny Saint-Paul ireo mpanaradia n'Andriamatoro Laoratiraka ka raikitra ny orakoraka.
taorian'izay nanomboka tonga amin'ny andihany ireo mpitandro filaminana ary tazana onanato anaty kelikely ny toerana misy ny sonomobile ka nisy ny fifampiatsiana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tamin'ny 10 ora tolakandro vao afaka nandray fitenenana Andriamatoa Roland Ratsiraka rehefa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpitandro ny filaminana ho fampitoniana ireo vahoaka. Allo Tomazava, za tsy miteraka korontagna, za tsy ady amin'ny gendarme na maramila. Ok sa tsy ok? Fa za magnambara fotsiny dia zao ny vatontsika fantanareo fa nangalarany zare. Ok sa tsy ok? Za ihany mahay ny fomba iadivana anazy zay ampafantariko anareo tsy kelikely. Fa zao tsika miteny zao dia tiako atsika hifarana ankety alongany a dia avy eo ndraiky za manome anareo stratégie hafa fa za tsy mila affrontement en force. Ok sa tsy ok? Satria za zadignonareo fa sady solombavambahoaka no candidat nilatsaka teo. Ok sa tsy ok? Zavatra bariko aminareo fotsiny atsika zany ny force de l'ordre nagnampy an'zareo tsy manjary io nangala vato io tsy mety. Fa force de l'ordre reo fantako reo a fantako reo a za mpanome rano reo a reo tsy ratsy fa tamin'ny larobi nampiasaina zare contre vatontsika igny tsy mety. Satria efa vita ty sefa, efa vita ty. Efa vita ty. Efa vita wa ty. Efa vita ty. Efa vita ty Jules. Efa vita. Des zany a farana keto izy a fa azavaiko anareo antsipriny ampagnano gazety ahoana le fitsangany le alabato. Ok sa tsy ok? Satsika naresy tamin'ny fifidianana mairie. Ok sa tsy ok? taorian'izay nalainky saraka ireo vahoaka teo foana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana na dia efa lasa aza ny mpitarika ny hetsika tsy nisy ny voasambotra
na dia nisy aza ny fifamaliana sy ny fientanam-pony ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny fanotontoinana ny fanehoan-kevitra ataon'ny olom-pirenena eo ihany koa ny fanodikodinana isafidim-bahoaka izay tsy teraka fitoniana mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra fa tamin'iny fifidianana bentanana farany teo izay. Mitaraina manareo osika sy ny tsy fatombana ny fifidianana bentanana farany teo ireo vahoaka sy ny ankamaroan'ny candidat amina commune maro ao anatin'ny distrika ny Toliara faharoina amin'izao fotoana izao. Betsaka ny osika sy ny tsy fatombana hita raha ny fanazavana. Bonhomme Élisée, Kono TVFM Toliara. Miseho amin'ny endriny maro samihafa ny hosika sy ny fangalaram-bato nandritra ny fifidianana bentanana farany teo iny. Natao izay fomba rehetra ampandaniana ny kandidat mpanjagana raha ny fitarainana voaray. Fandehanako lehibe zany maraindray dia fahita hoe fa maro ny olo nimpolo tsy anaty listy mpifidiana oloko reo. Dia olon'ireo numéro 3 io no tao satria nangalaky liste zany aloha nanaovan'ilay fifidiana dia natao CJT raha namsenitsy kombakomba io zany. Aty aoriana zany nisy ny halatsy. Aiza koa hisan'izany président zany hitsofoka anaty bureau de vote dia nitatatata ireo bulletin reo, misy bulletin 10 mandeha, misy bulletin 20 mandeha, tatatata ananako preuve zany. Dia ny bureau de vote tokony ho neutre, nefa ny bureau de vote dia leaderany numéro 3 natandreo bureau de vote. Zay le fitsikombakomba nataony seny ananako proof aby zany. Ankoatr'izay, tranga saika manerana ny commune rehetra ny fanaovana sonia ny lisitry ny olon-kafa nefa mbola tsy tonga ny fidy ny tompony toy ny tranga niseho tao amin'ny commune Marofoty sy commune Saint-Augustin izay isany mampametra mpanontaniana ny rehetra hatramin'izao. Tamin'ny folo mahery dia nisy ajampela raiky tsy teo fa tambaibo ka avy bakagny handeha hifidy tapoko avy ao bureau fifidianana antiany fa nisy nanao sonia io agnaran'io zany tabataba be amizay tao hoe ia nanao an'ity manao an'izao moa maro ny raha hitanay ao amin'ny lisitran'olo mpifidy. Ny olo tokony hifidy nefa tsy mifidy liste tamin'ny député sy tamin'ny président tsy teo aby fa liste vaovao ro hitanay teo. Tone gaza hay hoe zay olo aby bakao hifidy nefa nifidy tamin'ny député io tamin'ny maire tsy misy. Lovokampo koa nahatrahana hosika satria ny olo handeha hifidy zany efa mahatrasany le gnazy fa visy sonia dia tsy fantatry hoe izany nanao sonian'io. Seny mihitsy tena fototry ny loza satria namoaka liste izay namboamboary tamin'ireny mpanao photocopie regny dia nientina hifidy an'ilay olo any fa tsy tena liste normal. Samy mitaky ny handraisan'ny tompon'andraikitra vahaolana manoloana ireo trangareo ny rehetra. Raha za manokana dia tsy manaiky valim-pifidiana hiboaka eo amin'ny commune Saint-Augustin. Manoloana anareo fandikan-dalàna marobe izay nataony candidat numéro 3 io. Ary ny arahana tamin'ny seny. Seny tsy miala agnatin'io fa seny tena fototry ny loza ary raty. Dia zay angatahako ny ampisoana fanjakana omanareo hery zao fangatahana izao fa mety hapisy korotaky ty hapisy olany ty laha tsy voavaly zao taraina izao. Voahososy ny hasin'ny fifidianana eto Madagasikara hoy ny mpanara-baovao manoloana ireo kajikajy politika sy ny tranga tsy fanaran-dalàna ataon'ireo olona notendren'ny seny toy ny tranga nisy tao Ankiloaka izay nahavoasaringotra ny mpikambana eo anivon'ny bureau mpifidianana natao an-tany lehibe. Samy mitarena vokatry ny fantrana lalina iainan'ny malagasy ny malagasy telopolo tapitrisa ankehitriny avokoa ny pony eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tokantrano maromaro no nijoro vavolombelona fa fiafiana fantrana sy fahasairana no iainan'ireo renim-pianakaviana tokantrano araka ny fanadidina izay natao. Tafekatra valopolo fangy fito isanjato ankehitriny ny tany fahantrana eto Madagasikara araka ny atotanisa farany navoaka ny banky iray isa-pirenena ny taona 2024 manitra avokoa araka izany ny 220 isanjato ny ponina eto andrenivohitra raha io ta io ary mbola miaina amin'ny vola latsaka ny $5,000 isanandro ny isam-batan'olona. Manaprofo izany fa tsy nitsaritra ny nampahantraina sy natao tsinitsinina hatrany ny sosialim-bahoaka tao anatin'izay folo taona lasa izay. Mitantara izany fahasahiranana iainanao atokantrano izany ireto renim-pianakaviana ireto izay nanaovany mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity androany ity raha ho an'ny Fatima Solinirina Salidy manokany. Renim-pianakaviana mananjanaka misa 3 fiafiana no iainana isanandro vokatry izay fahantrana izay.
Raha farim-piainako manokana aloha ny tena sahiran'izay ny zanako anankitelo mianatra daholo. Fidiram-bolanay nefa ny tena maivana ka raha masasa lamba ny asanay ny vadiko manao miasa mikarana izy. Vary zao raha ohatra zao izay hoe mahandro rokapoka dia tsy maintsy atao rice tapany satria mividim-bary amin'izao fa misy 5 000 arakarak'ilay vary zany ny vary vidinao. Ny école zao any ampianarana ny anay 2 sy 4 alina aloha. Nefa ny tsy maintsy mianatra ny ankizy, tsy maintsy mandeha isana mandeha any ampianarana. Indray misy fatarana ny fandoavana ny école dia any ampianarana mba manao arrangement kely. Torak'izay ihany koa ny any Razafary Solona i bebe Solo, reny mpianakaviana fita amin'ny 20 taona, izay mamelona zafikely misa 9 amin'ny alalan'ny sasalamba. Fantrano izy no mazaka maniraka azy ka nidododo tamin'ireny fizarana vary teto sy tero ireny. Dia zanako enina menada dia ny zaza tezay keo zao efatra. Manana kamboto menada dia zanako anankiroa zany efa 70 taona. Zany olona 70 taona zany zao sasalamba zao na minomako zanako kamboto kely zany. Dia zany dododo nakany akolo zao dododo nakany complexe sa tsy nahazo na vary raika apokary. Efa naika tapetra tany ara ny anay tamin'ilay gorodogorody tsy nahazo na raika apokary. Tsy nahadike zany zay na ray ara avandray na dia tongotra patonga tatina le miloalika vao tonga teto ninona mankazona ronjato tata. Dia zay hita kely eo narotsaka azo manasa andretiko sekely reto dia raha misy telo arivo ny karamoko an'ireo dia iny tsy mety sanjaray na saribao vary hoan'ny ankizy amin'ny arivo. Ny etoary tsy mihinana tsony fa mankazona 200 no hoan'ny ankizy kely. Ny hoanina an'io dia davina anio izay amin'ny ankapobeny no iainan'ity renim-pianakaviana mamelombady amanjanaka ity. Tsy mahavelona intsony izy ny karamany vokatry ny sondrom-pidim-piainana. Tena mahanitra mihitsy tompoko izao malagasy mitrongo vao homana. Ny hanina maraina davina amin'ny maraina, ny hanina tandro dia davina amin'ny tandro. Indraindray ara tsy mihinana amin'ny tandro fa amin'ny alina vao mihinana. Tena sahirana tompoko ny vahoaka amin'izao. Tsy voatazona tsony ny alina raha ila tsy hihinana. Indray mandeha any androany mihinan-kanina. Za zao niteraka 5 dia 3 mianatra. Dia re 3 reo ny ray ny anankiroa tsy mianatra tsony ny ray sisa mianatra. Ny ray ara ho asorona ny ampianarana fa tsy voaloha tsony ny ekolazy. Ka eo amin'ilay fiainana zany no mampatonga ny tsenaran'ilay ankizy tsony. Na tokony taty ezaka ary izay ray aman-dreny tsy afa manoatra satria ilay fidiram-bola tsy ara-dalàna tsony amin'izao. Dia ivony androany no ankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona. Tafiditra ao anatin'ny zofotry ny tsiraray misakafo ara-dalàna, mitafy, mianatra, miasa, milalao sy ny maro hafa. Mipetraka araka izany ny fanontaniana. Voaja tokoa ve ny zon'olombelona eto amintsika? Misy tokoa ve ny politika ny fanjakana ho fampiarana araka ny tokony ho izy? Izany fampanajana ny zon'olombelona izany. Asa ve izay le Madagasikara tsy maintsy mandroso fa raha nita aloha zany fiemorana no hita eo anivon'ny tokantrano malagasy tsirairay avy. Fa lafa mba vao hafa indray kosa eo amin'ny lafin'ny fanabeazana tontosa anio teny amparibe ny famindra mpahifana teo anivon'ny filohan'ny skotisme zazavavy malagasy eo anivon'ny SZM izay iasa mandritra ny 3 taona manaraka indray. Ifantoka betsaka amin'ny lafin'ny fanabeazana ny tadora vehivavy ary amafisana ihany koa ny ady atao amin'ny fiovavan'ny toetrandro ireo no vinana asa. Ifantohana betsaka mandritra zay 3 taona manaraka izao raha nambarany filoha vaovao tamin'ity androany ity. Manodidina ny 9 alina isa amin'izao fotoana izao ny skoto zazavavy eto Madagasikara izay ahitana ny fanililo Madagasikara, ny mpanazava ary ny kiadiny Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny SZM na ny skotisme zazavavy eto Madagasikara. Efa maheriny 5 tapitrisa izy ireo maneran-tany izay sampana iray natao hitaizana sy ampivoarana ny zazavavy manoloana ny fandraisana ndraikitra ao anivon'ny fiarahamonina sy ny fahasahiana miseho masombahoaka mampiseho ny talenta. Solon-tena miisa 3 avy amin'ireo fikambanana 3 voalazaitsy ambony ireo no mandrafitra ilay antsoina hoe kolejy eo anivon'ny skoto zazavavy malagasy ity izay voanandray ny fitantanana androany ny filovaovao iasa mandritra ny 3 taona. Tanjona lehibe apetraky ny skoto zazavavy ny anamafisana ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny antom-pisina skotisme zazavavy malagasy moa dia anatsara trany ny ankizy vavy sy ny tontolo misy azy any amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina anay amin'ny alalan'ireo drafitrasa izay efa omen'ny skotisme zazavavy maneran-tany tanterahanay etỳ amin'ny fédération hatrany amin'ny fototra hatrany amin'ny faritra manerana ny Madagasikara any. Ny ankizy vavy no tena maro anisa indrindra raha ampitaina amin'ny skoto zazalahy
dia ary mbola miroborobo be ary tena mbola mitombo indrindra fa ny alalan'ireo karazana fandarapana beazana omen'ny scoutisme maneran-tany ireo tsy teny fotsiny zao ito arinantsika ito misy an'ity hoe GLAC na changement girl led on the climate change ankizy vavy mitarika amin'ny fiovan'ny toetrandro izay programme nasa vao tsy ela vao 2 herinandro zay no nanofananay mpampiovana manerina Madagasikara ary ho ataonay izany mandritry ny taona maro ary isitrika izany daholo ihany ankizy vavy eran'ny Madagasikara. Tontosa andro any tena amparibe izay misy ny fioben'ny toerany kiadiny Madagasikara. Ny fambondram-pahefana teo anivon'ny scoutisme zazavavy malagasy teo aloha sy ny vaovao ny mpitantana vaovao izay asa manomboka anio ariaritra 3 taona. Manampy betsaka ireo tanora zazavavy ny fisian'ny fikambanana tahaka izao ary isorohana atsy ianao atao foana sy anandanja ao anivon'ny fiarahamonina. Isany vetivety no isika ato anatin'ny todokavatra ireo telo faveo indray ary. Efa ela nanasaky lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mintsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatra karo. Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina. Why? Ohatran'le amin'ny film reny mihitsy. Tsy le chocolat any mami? Ty le kilala tiako be. Jerena ty mety be amin'ny décoration aty. Hafa ihany no manomana fety miaraka amin'ny fianakavy. Ianao koa manomana Christmas mahafinaritra miaraka amin'ireo olontianao ao amin'ny Carrefour sy Jumbo Score. Tchatcho fety. Mirary fety sambatra. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Gratos et collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Avec Canal+, chaque jour est une fête. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Ny tapany faharoa tamin'ny vony fampalalamba vao tompoko lasy toko vavy dia mbola hanaingainana ao an-trano nareka zanatra amin'ny farany fa makasika izay lafy ny fanabeazana sy tokotisma izay trano fa any majanga indray kosa tontosa ny farany herinandro teo ny fotoam-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra fa avy tany ny fanokafana natao ampiasana sy ny taom-panabeazana ho an'ny tily sy mpanazava ho anan'ity ny faritra Boendy izay natao teo anivon'ny fiangonana EMTM Betlehema tsara mandroso majanga ao. Ataovy ho mpianatra ny firenena rehetra Matteo 7:20 io no teny soratra masina nentina nana Mariana ny taom-piasana 4:20 7:20 sy ny taom-panabeazana 4:20 ho an'ny tily sy mpanazava atao anatin'ny faritany Boeny ka fitaom-pivavahana lehibe ho fisaorana an'Andriamanitra sy fanolorana ireo ekipa mpiarady Iasa no natao tato amin'ny fiangonana MTM Betlehema tsara mandroso Mahajanga ny fiandohan'ny volana Desambra teo. Ny komite lehibe moa zany dia naneraka anay makatia amin'ny fanokafana ny taom-pitezana sy taom-panabeazana amin'ity taona ity ary indrindra koa mahalehibe ny kreatif taona ity
dia natolotra androany ireo toempinandraikitra hitantana ny faritany eo anivon'ny faritany zany zany hoe komity faritany sy ireo birao mandrafitra izany a dia toy izany koa nanolorana ny ekipa mpanazava izay hitarika amin'izany faritany zany ary koa ny ao amin'ny ekipa tily androany koa no natolotra ny ekipa eo amin'ny FMTRS faritany Boeny zany hoe ireo olona ireo dia amin'ilay mpanohana zany mpiambana mpanohana izay mandray anjara vatanteraka atao anatin'ny faritany zava-dehibe amin'ny fiainan'ny fikambanana zany a zay no mahazava-dehibe izao fitondrana mibavaka zao satria amin'ny mahafikambanana taiza tanora azy a dia raisina eo andraikitra ny fampianarana sy ny fanabeazana ireo mba tonga olombanina olom-pirenena vanina olom-andra fianakaviana ary koa tena mba volovely Jesosy Kristy tompo dia zay a no fotoana lehibe androany zany tantarana teto amin'ny fiangonana ity a atony zany ny filoam-paritany vaovaotily a atokavia kosa ny hitantana ny faritany mpanazava ary misy sotenan'ny filobe tily manatrika atsika eto zany a ny filobe mpanazava moa dia ao anatinao ihany koa beazina ho tompona andraikitra tanteraka ireo ankizy eo anivon'ny tily ary miavaka hatrany izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavana hatrany ny fikambananay a dia misitona ny olona hitra ny fikambanana mandresy lahatra ireo ray aman-dreny hoe zava-dehibe ny mpanazava sy ny tily zany a eo amin'ny fianam-pirenena satria mitaiza tanora zay a andraisany anjara mba hirotsaka tanteraka eo amin'ny fiarahamonina zay misy azy izy a hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra zany a no heverinay a fa amin'ny hoe mahamasina sy mahamarina ary mipaka ny fikambanana zay mijoroanay zany hoe masina satria kristiana izy mijoro amin'ny maha-kristiana azy a marina eo amin'ny fitantanana sy ny fandinana ny zavatra rehetra ary koa mipaka sy mirotsaka eo anivon'ny fiarahamonina zay ihany anay zany zay zany hoe any amin'ny fokotany any amin'ny fiangonana zay misy azy sy any amin'ny sehatra rehetra amin'ny ambaratonga taonany a dia tokony andraikitra tanteraka ireo ankizy biazana ireo synode avy amin'ny EMTM, FMTA, FLM, FJKM ary Anglikana no mivondrona mandrafitra ny mpanazava stily eto Madagasikara ka nandritra io fotoan-dehibe io araka izany no namakina ny afatra avy amin'ny foibe teto. Teny amin'ny SRK Imeritsiantosika no nanatanterana ny 6e manche ny championnat de Madagascar eo amin'ny Taranja Kartine afapotanteraka ny club ny FMMSM mpikarakara ny hetsika izay natao tao anatin'ny 2 andro ny fanisika itao Ndratsilavo. Tao anatin'ny 2 andro no nanatanterahana ny manche farany na ny 6e manche ny championnat de Madagascar eo amin'ny Taranja Kartine teny amin'ny SRK Imeritsiantosika. Raha ny eo amin'ny skady minime sy skady elite dia tena ty zany ataontsika manche décisive satria mbola edivana be mihitsy ny toerana izay ho tompon-daka. Ny eo amin'ny junior no efa voaositra tompon-daka tamin'ny manche farany talohany ity David Ivan fa minime kosa dia tena mbola miady be ao na izany naty izany raha nefany raha ny eo amin'ny junior no resantsika dia mbola ny toerana faharoa sy ny fahatelo dia mbola ao anatin'ny tena ady be ihany koa. Raha resumentsika tsotsotra zany ty manche farany ity dia ataontsika manche décisive ho an'ny championnat de Madagascar. Afapo ny mpikarakara ny hetsika ny FMMSM ary tonga maro ireo nanatrika izany. Misy 7 ihany koa ireo mpandray anjara tamin'ity 6e manche zay ity. Vavonina ihany koa izy ireo ho an'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Mahafinaritra ny fandraisana anjara satria maro natratra 13 ny mpandray anjara misy anakefatra ny ao amin'ny minime 12 ny ao amin'ny junior ary 9 kosa ny ao amin'ny elite. Tena afapony karakara raha hitantsika ihany koa maromaro ihany koa ny olona tonga manotrona ao anatin'ny tobavina tsara. 2025 aloha zany ohatra amin'ny mahazatra dia atao raha ho an'ny club FMMSM sy Motule dia ny manche décembre zany hoe manche farany foana ihany no raisinay fa ny alohan'izay moa zay manana activité hafa toy ny rally amin'ny volana jiona sy ny course de côte na slalom amin'ny volana septembre.
eo amin'ny maresaka iraisampirenena indray kosa ny oentsika marana ny fotoana ny fampalalam-bavao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy isandreo nosy nitondra faisana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Chido ny nosy Mayotte raha ny fampitam-bavao voaray misy roa ny olona namony ainy atreto maro ireo trano raba sy potika tanteraka vokatry ity rivodoza ity raha ny fandazavan'ireo tompon'andraikitra momba ny toetrandro ao an-toerany ity rivodoza ity no rivodoza na hery indrindra nandalo tamin'ity nosy ity taoriny taona 4 sy rivo saika potika avokoa ny ankamaroan'ireo trano tapaka ny herinaritra anatoerany ary anarivony maro ny olona trabona amin'izao fotoana izao dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no marina ny fampalalam-bavao tamin'izao alina izao isaroka natao anatokantrano naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany mahitraka ny veloma manapitafa samotain'Andriamanitra. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.